Lampifaliana indray no iarahantsika indray ny amin'izao fotoana izao a. Tonga amin'ny fampianarana antsika, fampianarana lalana faefatra hoe maninona no niova ny anaran'i Yehosoa dia toizantsika mihitsy hoe ho lasa Jesosy. Zay zany ny tena izy zany zay hoe ao anatin'ny soratra masina anatin'ny baiboly zany naninona zany ny lasa Jesosy ny ao a fa tsy Yehosoa. Dia ny fanazavana zay mihitsy no meka antsika hoe satria vaintsika tsara ohatra anatin'izay fampianarana anankitelo ianareo zay fa tena nanome fampianaran-diso mihitsy ilay Jesosy na Jesoa na ihany koa ilay Jehova sy Avea nampianatra zavatra diso mihitsy. Dia zay no azavaina amintsika hoe inona ny antony nahatonga an'io anaran'io tafaova aloha ny anaran'ny Yahva lasa niova hoe Jehova na Yahve, ny anaran'ny Yehosoa lasa hoe Jesosy na Jesoa na Jesu na Jesasa. Androany indray tsika niaraka hijery an'izay fanazavana izay hoe inona no antony nahatonga an'izay. Dia voalohany indray aloha zany ho jerevantsika araka ny soratra masina tokoa hoe ao azavaiko amin'ny ankapobeny zany vokatry ny fahatezeran'ny dada Yahva, satria tena tsy niraharaha mihitsy reto zanak'Israely fa Israely reto fa nandika ny didin'Andriamanitra io foana ary tsy niraharaha mihitsy ny a dia tonga niozina ny dada Yahva ary nanomboka tamin'izay a dia rehefa nilatsaka reto ozina reto a dia nanomboka tena tsisy famonjena azo nytononona intsony a tao amin'ny tanin'ny Israelianina, tsisy famonjena azo nytononona intsony a tao amin'ny tanin'ny Israelianina zany a. Ka rehefa tsy nisy rehefa tsy azo nytononona tao intsony ny famonjena, ny anaran'ny dada Yahva nefa ny famonjena, ny anaran'ny Yehosoa nefa ny famonjena, dia rehefa navoaka n'Andriamanitra ilay tena hoe tsy misy famonjena intsony eto a dia mazava ho azy taorianan'izay a foana ny anaran'ny dada Yahva izay mitondra famonjena ary rava ny anaran'ny Yehosoa totika hatrany amin'ny apôstôly a tsy afaka mipetraka ao Israelina intsony ny famonjena ary zay no nahatonga ny hoe maty hatramin'ny azo oliva roa rehefa ho tonga ao ry zareo a efa ano izy zany. Ka raha vao manomboka mandeha ny asandreo dia maty ho azy eo hoe vonoiny reny koa rehefa avy eo a araka ny soratra masina zany. Zany hoe toerana mamonan'Andriamanitra io Israelianina io zany azo tsika amin'ny teny zao a no niozina nahazo anazy tamin'ny dada Yahva. Izay ary le ho azavaintsika amin'ny fampianarana hoe noho ny amin'izay antony zay a satria tsy afaka nytonona atao intsony anaran'Andriamanitra ray dia mazava ho azy satria mitondra famonjena, tsy afaka nytonona atao intsony anaran'ny Yehosoa satria mitondra famonjena. Porofon'izany maty hatrany amin'ny apôstôly dia maty hatrany amin'ny azo oliva roa izay ho avy ao dia zao novain'iretsy amin'izay ny anarana ny dikan'izay, novain'le hafa firenena satria tsitsy niaro-tsolo le anarana dia novain'ny hafa firenena. Ka raha tokony anarana Yehosoa manafaka amin'ny fahotanany ao a dia Jesosy mampiditra fahotanan'ny olona no tafiditra ao ary Jesosy mahatonga ny olona hiara-miasa amin'ny devoly ary Jesosy mahatonga ny olona ho tafakamana amin'ny devoly na Jésus tafaraka amin'ny diabla tsy sahala amin'izay sy maro samihafa. Dao raha tsika ny fanaporofona manaraka indray tsika ry amin'ny tablerie ny antony nahatonga an'izay rehetra zay miteny hoe teknisien rehefa sokafy amin'izay fa mbola nomana kely aro aiza misy teo mijerevantsika avy hatrany ny tenin'Andriamanitra arika hatramin'ny bokyny mpaminany voalohany a Isaya 4:9-10 hatramin'ny 11 jerevantsika Isaia 6:11. Ty zany niozina voalohany indrindra avy any amin'ny dada Yahva hoe noho ny amin'ny aleontsika aloha maky any Jeremia tia le teny dada Yahva hoe tezitra izy a dia nandefa niozina amin'izay nakany amin'ny Israelianina. Isaia 4:5-20 azo efa kelikely ato zany. Ty ny antony nanomboana an'le izy Jeremia Jeremia 25 manomboka amin'ny andinin'ny fahatelo a ka hatrany amin'ny andininy raiky ambin'ny folo eny zay misy Jeremia 5:20 manomboka amin'ny andin'ny fahatelo ka hatramin'ny raiky ambin'ny folo eo. Jeremia 25:3 Jeremia 25:3 jusqu'à hatrany amin'ny 11 zany no vakitsika arakaraka an'izay hitantsika anazy eo zany zay. Enonge efa nanomboka taty zany io atezeran'ny dada Yahva io no nandeha hatramin'ny taona fahatelo ambin'ny folo nanjakan'ny Josias zanak'i Amona mpanjakan'ny Joda ka mandrak'Androany dia mandritra ny 3 amby roapolo taona zao a
no nahatongavany teniny avy tamiko ary lazaiko taminareo. Eny ny fo maraina koa ka nilaza nefa tsy niaininareo. Anio tena tsy miaino ny teny io Andriamanitra io mihitsy izay nampitondrana nisy Jeremia mpaminany zany zanak'Israely. Zay ny tena resany eto. De tezitra be moa zany Jeremia hoe tena tsy maraha mihitsy zany venareo. Ary avana niraka ny mpaminany ny mpanompony rehetra ho any aminareo. Eny ny fo marainako izy ka naniraka nefa tsy nety niaininareo. Naniraka foana zany io Andriamanitra io hoe mba mino ny tenin'Andriamanitra teny avanareo fa ompitena ingenareo rehefa tsy haino hoe. Ahoana teniny ny fo marainako izy ka naniraka nefa tsy niaininareo. Na nangilatsofina iaino ka manao hoe samy miala amin'ny lalan-dratsinareo avy ianareo ka asy amin'ny ratsy foananareo ka de onany amin'ny tany zay efa nomeny avanareo any Israely io sy ny razanareo hatrizay koa mandrakizay. 9. Ary aza manaraka Andriamanitra ka fanompo asiankoka eo anatreny ary aza mampahatezitra mihitsy ny amiasany tananareo. Efa misy atezerana be mandeha mihitsy zany eto noho ny amin'ny ataony zanak'Israely. Fandrao tonga loza aminareo ao fa tena ampididozana zany efa manao adalana io amiko nareo e. Efa nanome avertissement zany io dada Yava io. Efa ela mihitsy. Efa ketrindray amin'ny 7. Nefa tsy niaino anareo hoy Yava. Mba hampatezeranareo amin'ny asan'ny tananareo ahitanareo loza. Fo maika nakasika mihitsy nareo amin'izay ataonareo io. Io zany tena tsy fonao mio dada Yava io rehefa teny izy de tokony arahana de rehefa tsy miteny anao de ho faiziny amin'izay ohatra. Sy ady any ampianatra hoe aza mitandrana didy folo fa tsy izy io. Mialahy ianao. Ka eto zany tsika nahita an'le tenin'Andriamanitra hoe nozon'Andriamanitra zanak'Israely tsy misy famonjena intsony. De nefa tsy niaino anareo mba hampatezernareo tamin'ny asan'ny tananareo ahitanareo loza. Koa izao lazainy Yava tompony maro. Noho ny tsy niainonareo ny teniko dia indro hampanalaiko ny firenena rehetra any avaratra sy Nebokadnezara mpanjaka ny Babilôna mpanompoka hoy Yava. Ary hoentiko amely ty tany ty sy ny mponeto mba amin'reto firenena manodidina rehetrarehetra izy de ho aringako tokoa ireo ka ho ataoko figagana sy zatra mampisitrasitra sady ho rava mandrakizay. 10. Ary atsahatra eo aminy feo mifana sy ny feo miravoravo. Tena rava tanteraka mihitsy zany. De ny feon'ny mpampakatra sy ny feon'ny ampakarana noho ny amin'ilay hoe nanao tsintsinina ny Israelianina n'ilay didinymena azy. Any zareo manokana mantsy fa tsy diranao. Fa raha ianao malagasy na frantsay na anglisy na amerikanina no miditra ao de mpanota ianao de ianao ndray lasa aripaka makany amin'ny elo koa. Ary atsahatra ho aminy ny feo mifana sy ny feo miravoravo de ny feon'ny mpampakatra sy ny feon'ny ampakarana ny feon'ny vato fikisoam-bary sy ny fahazavany jiro. Ary ity tany 9:20 Jeremia 25:3 ka amin'ny 11. Ary ity tany rehetra ity de olo foana sy olao ary ireto firenena rehetra ireto anompon'ny mpanjakany Babilôna 70 taona. Tsany de andevozina sy fahorinana nazo azy zany. Tezitra dada Yava de nanomboka nandeha amin'izay hoe ompiteako nareo. Tsy nijanona teo any nefany. Fa jerevantsika indray ny tenin'Andriamanitra araka le lazaiko teo hoe aiza moa izy de ndretsika aloha ikaraka an'izay teny zay aloha. Isaia 9:7 sy ny 1:12. Isaia 9:7 nanaraka amin'izay ny tenin'Andriamanitra taorianan'iny ary. Miloza mahatsiravina amin'izay nazo zanaky Israely taorianan'izay teny zay. Toy ny zareo miraraka talohan'izany efa nisy an'ity teny ity moa zany teny izy ary niatra tateo aoriana. Ary hoy izy ty amin'izay ny teny mpaminany Isaia. Efa teny efa avertissement tany aloha tany daholo. Mandehana ka lazao amin'ity fireneny ity hoe mandrenesa mandrakariva ihany nareo nefa aza mahalala. Zay efa atezerana zany. Mandrenesa fa aza mahalala. Efa ratsy be nge zany. Mijereva mandrakariva ianareo nefa aza mahafantatra. Ane jery ihany maso fa tsisy nina fantatrinareo. Ataovy adala ny fon'ity fireneny ity ary ataovy ladalovina ny sofiny. Ary ataovy mikipy ny masiny. Any ataovy tena ladalovina ny sofiny, ataovy adala ny fony, ataovy mikipy ny masiny. Zany hoe Andriamanitra efa tena tezitra hoe tsy ataoko mahita nininona intsony nareo ny dikan'izany. Zay ny zava-doza amin'ny Andriamanitra hoe rehefa tezitra fomeko anareo zay efa mihaino sy mandeha ao tokantrano fa tena maizina ny lalakala ianao de no miainao anatin'ny fahotana. Ny olona miainao anatin'ny fahotana zany ke mitebiteby foana e. Fahoriana sy tebiteby lalandava ty mikipy ny masony, adala ny fony, ladalovina ny sofiny, inona intsony moa zany tsy fahoriana ny lalakala ianao. De ndao ary zany atao hoe tena aizina sy tena fahoriana. Fandrao
mahita no masony ka mandresy sofiny dia lalany fony de bebaka izy ka ho sitrana. Eto zany tendriamanitra hoe tsy afaka mibebaka ntsony izy ary tsy azo tranona intsony, ka noho zany ataovy adala izy ataovy tsy mandresy sofiny ataovy jamba masony de sady tsy afaka mibebaka izy tsy ho sitrana. aleo izy tsy atao mandresy ntsony de tsy atao mahita ntsony de am'izay izy tsy afaka mibebaka de am'izay izy tsy afaka sitrana. Ozona ge zany noho ny amizy tsy afaka mibebaka nefa ny anaran'ny dada Iavà mihitsy le hoe zay miantso anaran'ny dada Iavà no ino moa le ovonjeny. Donc efa vejerevantsika zay tenin'Andriamanitra zay somary jerevana kely io teknisianina. Nasika aloha ikarika kely an'izay teny zay hoe zay miantso anaran'ny Iavà no ovonjeny aiza moa zay teny zay. Azo aloha hijerikena zay vetivety ho antsika eto an-tokantrano. Zay misy nitiny zay miantso ny anarany tompo. Somary jerikely an'izay tsy paozy kely vetivety kely fa kiaka kely an'izay vetivety tsika miandry daholo nareo mandra-pahitatsika an'izay mba am'izay de voaray daholo le toko sy ny indrindra. Joel firy izy dasykely vetivety ny sy tadidiko ntsony. Joel toko fahatelo andiny fadimy zay no jerevantsika zany Joel toko fahatelo andiny fadimy Joel toko fahatelo andiny fadimy sady ataontsika milamina tsara mihitsy ny tia fa tsisy mamaika atsika mihitsy de am'izay hitareo tsara fa tena mizotra tsara akaraka ny toizy tiny izy tia Joel toko fahatelo andiny fadimy ary nazovy ny antso ny anaran'ny Iavà de ho afa mandositra. Matoa zany afa mandositra zany de afaka milozana dikan'izany, afaka mifahoriana, afaka mifangirifirina zay. Zany hoe zay miantso ny anaran'io Andriamanitra iray Iavà io zany de afaka mandositra, afaka miloza, afaka mifahoriana, zay no tsendriko tsara. Ka eto zany nefany tsy mahazo ny famonjena intsony zanak'Israely araka ilay Isaiah toko fahenina andiny fahasivy ka hatramin'ny 1:20 hoe tsy asiana famonjena, tsy omena fibebahana, tsy afaka mahazo ny hatsaran'Andriamanitra intsony. Mazava ho azy zany fa lay anarana mihitsy no tsy azo tononona intsony. Satria ny anaran'ny dada Iavà ahafana mandositra ny aretina, ahafana mandositra ny loza. Zay ny hoe nazovy miantso ny anaran'ny Iavà de afa mandositra izy. Noho izany zany na iza zany miantso ny anarana de afa mandositra, rehefa tsy afaka miantso ny anarana zany de ho avy ny loza. Ka tena tonga tokoa raha loza fa tsy afaka niantso ny anarana tokoa zanak'Israely nanomboka teo tsy afaka nantsona ny anaran'ny dada Iavà noho ny am'ilay ozona nazo teo. Ary satria le hoe zay miantso ny anaran'ny dada Iavà no afa mandositra de tsy afaka niantso ny anarany koa satria mba tsy ho afa mandositra de nanomboka foana io anarana io ka zay niantso ny anarana indray raha ny fahita ty orina. Donc avaka antsika am'izay kiaraka kely antsika aloha teknisiana mikasika ny am'izay rehetrarehetra an'izay ovakitsika ary amin'ny Jeremia 4:22 indray mba ho jerevantsika kely zay teny zay aloha Jeremia 4:22 hoe inona indray moa zany zao no tenentsika ato amin'ity toko sy andiny ity ho antsika rehetra ny atokantrano any. Jeremia toko fefatra andiny faharoa mbola loza ihany ty Jeremia 4:22 eno nge ny tenin'Andriamanitra fa adala ny oroko
izao tsy mba fantany zaza tsy misy saina izy sady tsy manam-pahalalana raha ny anao ratsy de endry izy fa raha ny anao tsara kosa tsy fantany efa lasa dala am'izay le olona de tsy mahafantatra an'Andriamanitra ntsony efa lasa dala ozy izy ny olo koa zao tsy mba fantany ntsony tsy nisy mahafantatra an'Andriamanitra ntsony ny zanak'Israely tena niatra taminy mihitsy le ten'Andriamanitra hoe ataovy adala ny sofiny tsy hahafantatra ntsony ny fibebahana izy ko dada Iavana iny fibebahany satria dada Iavana nomeny fibebahany no ny amin'ny Hosoazy nalefany de fibebahana izy satria niainga avy any aminy fanekena fibebahana ka rehefa dada Iavana tsy azo antsoinantsony anarany a rava ny fibebahana ny dikan'izay zava-doza jerefantsika ndray ny ten'Andriamanitra manaraka ty mazava be le teny Jeremia teo a aza indray tsika aloha kiaraka ny anakare manaraka indray aloha araka ny ten'Andriamanitra jerefantsika indray a ao amin'ny bokyny Isia 64:5-6 jerefantsika indray zay teny zay Isia 64:5-6 hoe tena tsisy miantso narany dada Iavana ntsony ny olona tena foana Isia 64:5-6 jerindray tsika Isia 64:5-6 zany fa samy efa tahaka ny olony maloto zay rehetrarehetra zay ary le resaka zay mivadika tena olony maloto am'izay ny Israelianina ary tahaka ny lamba miosondrany fahamarihana rehetrarehetra tena efa tsisy fahamarihana ntsony dikan'izay lamba miosondra tena faratsiana fadalana tsy isotra zany toeatsika le teny malazo tahaka ny ravina izay rehetrarehetra ary ny eloka mipoka ny tahaka ny rivotra tena feno eloka malazo daholo izy rehetrarehetra zany tsy misy miantso ny anaranao io le izy io tsy afaka miantso ny anarany dada Iavana ntsony tsy misy miantso ny anaranao ntsony na mifoy ifikitra aminao tsy afaka miantso ny anarany ary raha ny fo maraina mba hifikitra aminazy tsy azo atao ntsony nilozany dada Iavana zanak'Israely ny anarany aza tsy azo nantsonina ntsony hoe vakitsika tsara ty aiza misy teo 9 tsy misy miantso ny anaranao intsony io tena foana teo mba avazanak'Israely ny fiantsony anarany dada Iavana ina ny antony fa efa nanafina nitavanao taminay ianao ka de nandevina anay no ny eloko anay no ny amin'ny eloko any zanak'Israely a na afenin'Andriamanitra am'izay ny tahony a tsy nisy afaka niantso an'le anarana ntsony a maty ny zanak'Israely zay ny loza tena vokatra izay hoe rehefa naditra ny zanak'Israely izy any ny tady loza tapahany dada Iavana fifandraisana tsisy ny famonjena ianao koa milaza marina aminao fa miavina vono ihany nao fa ho tapahana tahako anio koa ny lalanao a de tsy ahitan'io Andriamanitra itsinao rehefa miavinavina io zao ny antony tonga ny hoe tsy nesorony olona tao narany Ehosoa le manala ny fahotana satria zany Ehosoa zany de tena manala ny fahotana fa zay moa jerefantsika zay hoe io Andriamanitra io tsy mihaino ny mpanota efa hitantsika teo moa zany zay tsy mihaino ny mpanota izy ny mpanota moa alefa makany amin'ny elo le Andriamanitra natsoinao Jesosy Jesoa Zezy sy ny karazan'io a nampanotanao Jésus Jesus nampanotanao mieritrereta ianao e zao le anazavanana hoe nanina ny ala teo hoe narana io tsy misy miantso ny naranao intsony na mifo marenikifikitra aminao fa nafeninao ny tavanao taminay satria ka nandevanay ianao noho ny amin'ny eloka anay ho ny zanak'Israely tena foana le anarana dikan'izay inona ny sary nisy tokoa taorinan'izany a ndraiky jerefantsika indray ty ten'Andriamanitra ty raha ijerentsika ny amin'ny zanak'Israely ao amin'ny Isia Amosa 9:9 Amosa 9:9 ka hatramin'ny 10 jerefantsika indray tia ny pratika anio am'izay a loza ho any zanak'Israely niatra tamy mihitsy ny ty loza ty Amosa 9:9 ka hatramin'ny 11 vavakitsika indray ty ara-ny pratika an'le loza nandray nazo ny Israely raha izy folo lahy sisa ary ao an-trano iray de samofaty ireo zany le misy olona folo zany anatin'ny trano iray ka folo lahy de maty eo daholo reo ary ny havan'izay maty na izay mandevina azy de ambeta azy ka hitondra ny faty ala ao an-trano any hoe tena mivoaka zany le faty de hiteny am'izay ao anatin'ny trano hoe mbola misy ihany va ato aminao de antaindranay zany le ao an-trano mbola misy ihany vi ao de hoy izy tapitra de valiana hoe mangina re fa tsy tokony hotenenina ny anarany ava efa tsy mety tsony zany manoro ny anarany ava efa samy mataotra fa raha voantsoa ny anarany dada Iava maty ny olona ny dikan'izay
mamono am'izay io andriamanitra io raha narana toko mitondra famonjena sy fanavotana zany a eo afa mandositra ny olona araka hitantsika tary amin'ny joelina toko fahatelo iny asa mamono indray ny afaran'le anarana hoe zay miantso ny narandray ty ny maty zay zany ny afaran'le olona ny miantso ny narana io andriamanitra io a de tsy nisy samy antso tsony le anarana le anarana tsy afaka mipetraka atao israela intsony ny famonjena de ninomboka teo zany le hoe satria maty zay rehetra miantso le anarana de tsy nety nipetraka atao israela intsony ny famonjena tsy afaka natsonatsony anaran-dada iava de teona tonga n'le anarana hoe adonay n'le atsony israeliana hoe adonay a de nalain'le olombela rehetrera mpitondra fihevana nataony hoe ny tompo raha te madagasikara de nataony ny tompo a any amin'ny tany any andafy any de nataony hoe seigneur zay ary amin'ny afo moa zany de natao hoe lora ohatra am'zay nanovanovana azy zany zay natonga an'zany rehetrrehetra zany ka izany rehetrrehetra zany no porofo amitsika hoe tena foana atao israela marina le anarana de zay natonga le anarana avatsy nazo natsona de nataon'zareo hoe adonay rehefa avy eo de ny sasandre moa le tsy mandinika de le iayavany no vainy hoe yahova yahosoa fa mbola mitandrana didifolo foana ry akekery zany foana ny afatahany hoe tsisy fampianarana marina zany fa pitsiloko daholo le rehetrrehetra reny zay no mahatonga ny ambasadeur-ny soa ziady any raha ny dada iavasy ahosoa akety aminareo ilaza ny teny maran'reo hoe ity ny famariana ary mariko fa zay miaraka amin'ny ziady ambasadeur-ny soa afaka amin'ny fahotana ary tsy mahay manota intsony a zay le kaliteny andriamanitra ampianarako anareo moa zany rehefa avy eo rehefa tsy afaka nantsonantsony anarany dada iavady no vaina adonay de mazavo azy a nanahoana indray ny am'le zanaka ko satria moa le zanaka tena mitondra ny famonjena zany lehilahy zany itirina famelan-kely koa normal maty koa izy normal zany hoe zay mitondra famonjena ao israela de maty oke vakitsika ny teny andriamanitra fa zany lehilahy zany itirina famelan-kely ko aminay ro asan'ny apôstoly toko fahafolo vakitsika indray aloha zay daoetsy evatsika indray zay teknisianina asan'ny apôstoly 10 dia ny andininy fa 43-44 asan'ny apôstoly 10 43-44 izy no ambarany mpamina ny rehetra fa amin'ny anarany no azaony zay rehetra mino azy fa melan-keliko zay zany hoe ny anaran'ity zanak'andriamanitra ty koa zany mitondra famelan-keliko a normal maty koa le izy zany hoe zay anarana mitondra famonjena zany a potika daholo zay mitondra an'izay ianarany dada eva moa zany de efa potika tsy azony tononona niova adonay ianaran'lay zanak'andriamanitra mitondra famonjena tany de nyvonoana zay le iahosoatena izy novonoany zareo ary tsy misy anarana hafa eto ambany lanitra zao tsika famonjena afa-tsy anarany ehosoa io zany hoe zany de lazantsika fa tena mitondra famonjena io anarana io ka raha voatra zahatra mitondra famonjena de maty a de zay nafatiny anarany ehosoa le tena marina le ozy nareo hoe maninona ny tsy hita ao anatin'ny baiboly lay anarana ehosoa fa jesosy ankeny eo na jesu e de zay ny valiny a satria nohony am'le anarana mitondra famonjena de tsy maintsy maty a porofony zany ny apôstoly kinka maty e maty hatrany amin'ny apôstoly hitantsika tsara ny apôstoly nitondra ny famonjena nitory any ehosoa famonjena de jaona de gada tany amin'ny nosy patmo oka vakatsika rika hatramin'ny apokalipsy toko voalohany de andininy fa 7 ino tsara apokalipsy 9 izao jaona rahalanareo sy namanareo tamin'ny fahoriana ary amin'ny fanjakana sy ny faharetana tao amin'ny ehosoa de tao amin'ny osy atao hoe patmo noho ny amin'ny tenin'andriamanitra sy ny filazana ny ehosoa vokatry ny tenin'andriamanitra sy ny filazana ny ehosoa de ny gadaina ny apôstoly de atsika eto ny apôstoly jaona io ny gadra io tany amin'ny osy patmo izy izany hoe nizaniza mitondra ny famonjena eo israela maty daholo de io izy io ka izay sary zay de hitantsika tokoa tamin'ny apôstoly fa rehefa nampianatra n'io anarana io ny apôstoly de ny vonoana asan'ny apôstoly toko faefatra asan'ny apôstoly toko faefatra andiny fa 18 sy ny 19 ka man'izay 18 sy ny 19 asan'ny apôstoly 4 18 19 ary niantso azy izy ka nandrara tsy hiteny nampianatra mianarany ehosoa tsony eo ary izy io
norarana ny apôstôly tsy anonona zany anarana zany tsony nampianatra am'zany anarana zany zay le hoe tena tsy mety eo Israely io sary io ka zay miantso an'io anarany Ehosua de nyvonoana daholo zay mihitsy ny izy ianareo tsika jereny asan'ny apôstôly 5:40 asan'ny apôstôly mbola avaketsika indray ny 5:40 ino zany anke ty asan'ny apôstôly 5:40 dia nanaiky azy izy ary rehefa niantso ny apôstôly izy dia nikapoka azy sady nandraraha tsy teny anarany Ehosua antsony ary de nandefa azy nandeha avertissement farany nefany tena nikapohany zareo mihitsy io lehilahy lehibe io vonono zareo ary faramotapitra maty ny apôstôly tena nandaitra tao am'le tany Israely hoe tsy misy famonjena tsony eto de maty le anarana tsy azo ny Israely ny famonjena tsy azo ny tonoana narany dada Iava tsy afaka nipetraka narany Ehosua rehefa tsy afaka mipetraka narany Ehosua maty ny apôstôly nararotin'ny greka sy ny romanina am'zay novainy anarana hoe Jesosy ny tao na hoe Jesosy moa tamy voalohany Jesosy ny dikan'izany am'teny raha dikany hafa firenena de zay Jesosy zay lasa hoe Jesosy lasa hoe Jezo lasa hoe Jesoa lasa hoe Jesosy lasa hoe Jésus lasa hoe Jesus ny afarany izy nainga avy am'teny hoe Jesosy daholo izy hoe Jesosy de rehefa niala zay anarany Ehosua zay satria tena hoe tsy afaka mipetraka atsony de nongotany zareo tsy afaka mipetraka atsy vonoany ny apôstôly tsy afaka mipetraka atsy vonoany Ehosua dia nosoloany grika sy romanina zay no mahatonga ny hoe nisoatra masina ny testamenta vaovao de nadika avy am'teny grika ka raha vao nadika avy am'teny grika de anarana grika ny napetrany ao Jésus ny napetrany tao na hoe Jesosy na Jesoa na Jezo nanomboka teo de niala anarany Ehosua ary rehefa niala anarany Ehosua de novaina Jesosy Jesoa de io nareo mivadika mpanota io nefa ny tenin'Andriamanitra le zanak'Andriamanitra marina de miteny hoe tiany mamarina ny Ehosua zao ny teneniny aza manota intsony zay le tena vrai Ehosua zay na le teny Ehosua tena marina de compare eo am'zay nge le ataony Jesosy Jesoa na Jesus Jesus fa Jesus Jesus na Jesosy Jesoa de miara-milaza fa tsy maintsy mpanota satria olombelona ololanitra tsy maintsy lena mandeha tany tsy maintsy tafotoana de tsy maintsy manota nefa ny tenyle zanak'Andriamanitra tena marina teo Ehosua ny tena anarany tandefa meko mole anarana satria zay le izy zao ny ataony tsy manota intsony zay miaraka aminy zay zany tena original ny soratra tato Ehosua tanotanyty baiboly ty saingy noho ny am'le hoe nisan'zay olana zay mpitena le anarana de nararotany zareo grika sy romanina novaina nataony hoe Jesosy fa ny original Ehosua porofon'zany lay Jesosy tsy mety mahafaka ny fahotana ary mampiditra fahotana foana mandrak'androany tsy misy afaka fahotana zay miaraka aminy nefa vakina ny tenyle zanak'Andriamanitra Ehosua John toko 5 andin'ny 720 vakio nke ny teniny zao ny teniny zao le tenyle zanak'Andriamanitra tena marina ry anaran'izy io Ehosua ary ato am'ty fanjakana masina misy an'zay adiady tena miaritra ato mihitsy zany zavatra zany tsy mahay manota izay enonge rehefa afaky zany de hitany Ehosua teo kianjany tempoly raha lehilahy ka ho izy taminy indro efa sitrany ianao aza manota intsony fa andreo anjonao zay raha tsy no teo tsindritsika tsara efa sitrany ianao ka aza manota intsony fa andreo manjonao zay raha tsy no teo lay tena zanak'Andriamanitra tena marina zany zay teo Ehosua ny anarany de miteny mihitsy fa tsy mahay manota intsony zay miaraka aminy ato amin'ny Ehosua toriny zay adiary no etanao zay eto am'ty planeta tera ty tsy miexiste am'ty planeta tera ty zany toerany hoe tsisy fahotana zany naiza naiza fivavahana naiza naiza toerana am'ty tany ty de mpanota daholo ny olona rehefa ny amiafina izy de mpanota fa mody masina izy motsy manao ratsy zany nateo olombelona kely ratsy ianareo fa ny atao fanjakana masina misy an'zay adiary ery any misy an'zany hoe olona tsy mahay manota intsony zany ary tena samy seho sehitra eo amasony zao tontolo zao mihitsiny fa tena tsy mahay manao ratsy ary tsy mahay manota intsony zany eo amin'ny Ehosua asina ratsy izay ny misy fa zay tsy manisy ratsy olona zany mihitsy sanaty aminay zany tsy mahay manao an'zany zay raha izay hoe tsy mahay manota intsony aza manota intsony izy le zanak'Andriamanitra nefa nareo miaraka am' Jesosy Jesosy Jesus manota foana nareo zay ny proof fa tsy izy io Jesosy nareo io tsy izy io Jésus nareo io
tsy izy io jizasinareo io, tsy izy io jesonareo io, samy tsy izy io, raha izay. Tsy afaka mamaly an'izany reo fa zatra marina nge zany. Fa naporofona faharoa, Jaona 9 andininy faraika ambin'ny folo, zao daholo ny teny io zanak'Andriamanitra io. Eno nge, rehefa iona tamin'ilay vehivavy janga izy, de ozy lay de tsisy nanameriko anazy tsony ny olona satria ozy ahosoa zay tsy nanota taminareo nao ketora bato an'ity vehivavy janga ty, satria netiny ino mo, netiny jiosina keo aminy ny fariseo teo aminy hoe ahoana ny hevitrao fa ty vehivavy ty de azony jangajanga de araka lalàna io tokony toram-bato fa ahoana ny hevitrao, de ty ny teny Yehosoa, aroy Yehosoa taminy, aroy lay vehivavy tsy misy tompoko, de namaly Yehosoa, za koa de tsy manameloko anao, mandehana fa am'izao sisy izao aza manota intsony, mahazavabe io teny io, ataoko ngeda be mihitsiny, aza manota intsony, ary am'izao sisy zao de aza manota intsony, ahoana nefa ianao mbola mpanota foana mandraka zao, fa iza io miaraka aminao io, zay le vokatra le didifolo, tsy le Andriamanitra tsy izy arahanao, Andriamanitra tsy izy nanararoatra ny zava-misy tao anatin'ny soratra masina, de io anao tsisy afaka amin'ny fahotana io, laza ny vavanao fa tsy maintsy manota. Nefa izay mpanota ngeka avy any amin'ny devoly, toke vakitsika avertissement ho anao izay mpanota de avy any amin'ny devoly. Jaona voalohany de mieritrretanao ny dikan'izay, Jaona voalohany 7 andininy 9, Jaona voalohany 7 andininy 9. Enao nge ty teny ty, zay manota de avy amin'ny devoly, satria ny devoly manota hatramy voalohany. Dinio zany tenanao ianao zay milaza fampanota io, avy any amin'izy ianao. Nefa lay Jesosy na Jesoa iarahanao ny Andriamanitra fa zay atomponao any, tsy mahafaka anao ny fahotana, ary zany ny tsy mahizy andreo rehetrarehetra reo, fa le Andriamanitra tena vrai marika ozy ny fitenenareo anazy, lay tena réel, de zao ny teniny hoe aza manota intsony avetsika vakina mihitsiny. Aiza moa iny Jaona 8:11 de petakitsika tsara ty teny ty hoe 8:11, ary am'izao sisy zao dia aza manota intsony, ary am'izao sisy zao dia aza manota intsony. Io ny teny le zanak'Andriamanitra tamin'le vehivavy janga. Le Andriamanitra tena marina zany de nametraka ny teny hoe aza manota intsony, de le Andriamanitra tsy izy kosa amin'ny teny hoe manota fa amin'ny maha-olombelonao tsy maintsy manota ianao. Zany no matsizy an'iny fa mpiara-miasa amin'ny devoly izy, mampanota olona satria zay mpanota de avy any amin'ny devoly. De zay ny mahizy any Yehosoa, satria ny Yehosoa toriny ziady azy zay miaraka aminy de tsy manota intsony, ary zany no misy an'izao fanjakana masina zao. Efa olo efa manaroa arivo ny atao amin'ny fanjakana masina aty Madagasikara, nefa ao anatin'izany toerana hoe tsy mahay manota izany tsony. Mahafinaritra na miaino an'izany aza, tena mahafinaritra. Anjaranao koa mba miditra ho isan'izay, mba midiranao ho isan'le tsy manota intsony de tsy ho any amin'ny farimy rehetra hafa, fa mba hovonjena amin'izay ianao, fa le tsy mpanota ny mahazo miditra any amin'ny lanitra ny lanitra moa. Zay le izy zay vakitsika ireny tenin'ny apôstôly mbola manamarina an'izany. Jaona voalohany 7 andininy 5 sy ny 9, vakitsika zany. Jaona voalohany 7 andininy 5 sy ny 9. Ary fantatrareo fa izy no naseho anaisitra ny ota ary tsy mba nisy ota ao aminy. Ary fantatrareo fa izy no naseho anaisitra ny ota ary tsy misy ota ao aminy. Zay rehetra olona miaraka amin'ny Yehosoa zany, natao batiza tao amin'ny Yehosoa, de tsy mahay manota intsony. Mbola hazavaina amintsika indray moa le resaka batisa rehefa fampianarana manaraka. Ahoana zany ny ataonao mba hovonjeny ianao, zay rehefa antena manaraka zay. Izy no naseho anaisitra ny ota ary tsy mba misy ota ao aminy. Ny olona miaraka amin'io Andriamanitra tena marina io zany de tsy misy ota ao aminy. Ianao zany zay milaza fampanota io tsy miaraka aminy ianao satria mbola misy ota ao anatinao. Amafisany zay teny zao amin'ny andininy 9, izay rehetra mitoetra ao aminy de tsy manota. Tena tsy indrina mafy mihitsy hoe raha tena miaraka amin'io Andriamanitra marina io ianao de tsy manota. Zay le hoe Yahosoa no anarany, zao toriko aminao zao, tena tsy mahay manota zay miaraka aminy. Garantia 100% raha zany tsy miditra any amin'ny lanitra ny lanitra. Aoko nareo tanteraka tahaka ny fahatanterahany rainareo zay any amin'ny lanitra ny lanitra. Matthieu 5:48. Oe vakitsika kely zay ten'Andriamanitra. Tsy maintsy tanteraka nefa vao mahazo miditra makany fa zay mitadalain'olona ianao. Lalàna nge zany le tompotrano any nge ny teny ty teny ty. Ny teny le tompotrano de zao hoe tanteraka vao mahazo miditra ty,
tsy mahay manao tentsony dikan'izay, tsy mahay manao ratsintsony dikan'izay, no tsara rio Matthieu 5:48. Koa amin'izany aoko ho tanteraka ianareo toy ny fataterany rainareo zay ny an-danitra. Izany hoe le tompotrano eny an-danitra dia miteny fa tanteraka vao mahazo miditra ty amiko aty. Tsy maintsy tanteraka nareo vao mahazo makaty, ka izy ny tompotrano. Normal izy mametraka ny fepetra hoe tanteraka vao mahazo makany. Ko masina n'izy. Ny fahamasinany dia tsy lotono zay olombelona kely io. Ianao raha lazay ny fakakana sy solitra, kina moa raha iny ianao rehefa tsy anaraka ny teny ianao fa atsipiny eny amin'ny ela ianao e. Zay nahatonga an'izao tenin'Andriamanitra zao hoe tsy maintsy tanteraka, tsy mahay manao tentsony dikan'izany zay vao mahazo makany amin'ny lanitry ny lanitra. Aventsika amin'izay le teo hoe zay ny dikany hoe tanteraka, tsy mahay manao ratsintsony, tsy mahay manao tentsony. Dia noho amin'izay ny teniny Jaona 3:5 ary ny 6. Ino inge? Ary fantatrareo fa izy no aseho anaisitra an'io tary tsy misy io tao aminy. Izay rehetra mitoetra ho aminy dia tsy manota, tena conforme amin'ny qualité ny tenin'Andriamanitra teo. Zany hoe mifanaraka tsara mihitsy le ny tenin'Andriamanitra teo hoe mila tanteraka ianareo, ary ateo tanteraka dia tsy manao ratsintsony. Dia inona toy? Fa izay rehetra manota, ianareo ny milaza fa mpanota io zany. Ary mpanota anao hatramin'izay, dia zao ny tenin'Andriamanitra. Tsy nahita n'io Andriamanitra marina inao ary tsy mahalala anazy ianao. Zavatra hafa miaraka aminao io. Ho Andriamanitra mpiara-miasa amin'ny devoly io ary entina mamitaka anao. Zanao zany mieritreritra fa zay ny tenin'Andriamanitra marina zay. Dao jerevantsika eny ny tenin'Andriamanitra amin'ny teny azetiko hoe tena tsy manota marina ve? Dao jerevantsika eny 9:7. Jaona 1:7. Izay rehetra nateraka Andriamanitra no tsy manota. Anao zany. Niza nie zany nateraka io Andriamanitra io ny tena marina dia tsy manao tentsony izy. Izay ny tsy mahaizany io ny tomponao io. Io Jesosy Jesosy satria mpanota le anao, dia tsy izy io ny dikan'izany. Satria ny tenin'Andriamanitra mitety hoe izay rehetra nateraka Andriamanitra no tsy manota, satria ny voany mitoetra ao anatiny ka tsy mahay manota izy satria nateraka Andriamanitra. Ilay voany resahana eo dia ny tenin'Andriamanitra, ary ny tenin'Andriamanitra amin'izany dia ny fanahy masina. Mipetraka ao anatiny le fanahy masina, satria ny fanahy masina dia tenin'Andriamanitra ihany koa zany. Dia tsy mahay manota izy. Ianao zany matoa manota zany sady tsisy fanahy masina ao no hafa io Andriamanitra tomponao io, dia mbola hiaraka aminy ihany ve ianao? Fa Andriamanitra nika sady tsy miaraka amin'ny mpanota, tsy mihaino ny mpanota fa tsipiny eny amin'ny elanga ianao e. Niaza mba maty ianao dia lazaiko anao, niaza mba maty ianao fa direkta any amin'ny elo ianao. Manoro hevitra anao ny ambassadeur-n'i Iosoa tena miverenao amin'ny Iosoa. Ampy zay. Verena amin'ny Iosoa. Zay ny teniko androany amaranako anazy dia ny Jaona 1:5 andiny 7:20. Jaona 1:5 andiny 7:20 vakitsika amina ran'i Iosoa 17. Tsy dinika 17 na 18. 18 azafady. Jaona 1:5-18. Fantatsika fa izay rehetra nateraka Andriamanitra no tsy manota. Raha vao nateraka Andriamanitra ianao zany dia tsy manota ny dikan'izay. Zay le olona natao batsy tao amin'ny Iosoa. Fa izay nateraka Andriamanitra dia miaro ny tenany ka tsy mikasika azy koa le ratsy. Raha vao misy olona zany tafaraka amin'ny Iosoa ka vita batiso amin'ny Iosoa, dia hatrany dia tsy azo ny devoly-kasiana intsony zany olona zany fa hatrany dia olona madio jusqu'à la fin. Maramatapitry ny fofonay, madio izy. Ato amin'ny Iosoa ihany ny garantie 100% zany. Izay no mahatonga ny ziady aminy antso anao hoe manatona ny Iosoa. Ary andao tao batisa ty amin'ny Iosoa dia afaka ianao ho afaka amin'ny fahotananao. Ary zay ny maranako ny teniko zany hoe miantso anao zany ao batisa mba voasasy anao Jaona voalohany andray asan'ny apôstôly 22:16. Asan'ny apôstôly 22:16. Asan'ny apôstôly 22:16 raha tsika vakina amin'ny anaran'ny Iosoa izy zao ny voalaza ato. Ianao zao no antsona amin'ity teny ity. Ary ankehitriny inona ny mampijanona anao ao? Ianao zao ny resahana amin'izany. Mitsangana dia miantsoa ny anaran'ny Iosoa. Zany hoe miantsoa ny anarany. Dia inona no ataonao? Ary aoka atao batisa ianao ka ho sasana ho afaka amin'ny fahotanao. Takina aminao mihitsy le baptême ny batisa zany. Avy ianao atao batisa. Dia ozy le malagasy eto hoe ahoana zany zay fa zay tsisy batisa ntsony eto. Dia mandehana ny ampitan-dranomasina fa zao nisy batisany. Ary any misesisesy be ny batisany. Manenjika any nareo taraiko. Rehefa teo vonjena dia zay samy manavitra ny tenany io. Mandofo rekeny makany ampitan-dranomasina ianao. Teto le batisa tsy nirarainao. Dia makany ampitan-dranomasina ny batisa. Dia zay le izy. Ka zay le ten'Andriamanitra hoe mitsangana. Ianao io zany. Mitsangana ianao. Miantsoa ny anarany. Ary aoka atao batisa ianao sasana ho afaka amin'ny fahotanao.
didiry ianao tsy maintsy atao batisa araka le teny hoe zay mihitsy atao batisa no vonjeny de tsy maintsy atao batisa ianao zany dikan'izay de le batisa atao amin'ny Yehosoa zao ataony ziadia zao zany hoe didianao tsy maintsy manatona am'izay ianao a satria ziadia rery manao batisa atao amin'ny Yehosoa ary tsy misy efa-tsy izy rery any atria izy rery any azo antoka any amin'ny fahamasihana fa zava-be aloha zay ny lohalarana zay mba tsy siny zahatra manahirana tsony satria le batisa mantsy andresana fanahy masina ka le fanahy masina atao amiko daholo zay vao makany aminao lalàna ihany koa za mbola ampianariko anao hoe maninona tsy maintsy ziadia manao batisa satria le fanahy masina atao amiko fa tsy aizany makany zay vao makany aminao any atao amiko izy makany aminao raha tsy zany hoe za mampianatra an'izao hoe tsy mahay manoty an-tsoa zao ny toerana misy an'izany dia hipetrahan'ny fanahy masina ary ziady any mampianatra anao an'izany zay ny teniko fa eo tsika aloha anaraka ny fanontaniana ndray raha misy fanontaniana hoe zay ny atao hoe Yehosoa tsy mahay manoty an-tsony zay miaraka aminy zany noho ny tilikambo-mboabe aloha izy de nikoroa ny fiteny de lasa samy manana ny fitenin'ny olona de zay nampiovan'ilay anarana fa samy miantso amin'ny fiteny avy ny olona ahoana ny makasika izay tompoko de zao ny valiny ny makasika an'izay de zao tsy marina satria ny tilikambo-mboabe ilay fatany aloha be tany fa mba hampierako aminao fanontaniana ngamony zao tsy mbola mitilikambo-babely zao zao vanantsika zao nge mbola anatin'ny tilikambo-babely manina nefa ny anaran'ny Barack Obama tsy miova fa président Barack Obama haitsika foana miantso président amérikana hoe Barack Obama président français zao de misy hoe François Hollande teo haitsika tsara miantso François Hollande na mpanao gazetitsika malagasy hoe miantso an'izany haitsika tsara miantso hoe Benyamin Netanyahu zay premier ministre israéliana haitsika miteny azany endrika amin'ny vaovao mandeha zany ny président français François Hollande haitsika manonona an'izany haitsika miantso hoe Joe Biden haitsika manonona an'izany maninona laza anao fa rehefa miantso Yehosoa de tsy hoe miantso an'izany zany atao hoe fialana fotsiny any amin'tsizy ary ny fahamarinana tsy azo ovainy io anarana io zao mantsy ny lalàna amoaka lalàna aminareo za asan'ny apôstôly 4:12 tsy misy zahatra azo atao mihitsiny a fa ny lalàna de tokany io anarana io de tsy azo ovainy tsy azo opiny io tsy azo misorana asan'ny apôstôly 4:12 zao de tsy azo ovainy io anarana io ary tsy misy famonjena amin'ny hafa fa tsy misy anarana hafa ambany lanitra no menan'ny olona zay azaontsika famonjeny ny anarana zany tokana de Yehosoa ary zao ny maha-Yehosoa anazy a io rery mahafaka amin'ny fahotana ka raha tenanao hoe ka iny hoe koronina ny fiteny de zao hoe lasa Jesosy le izy de tsy afaka amin'ny fahotana de betrao ihany rehefa tsy teo afaka amin'ny fahotana na tenao io ka nikoronina ny fiteny de niovoatra an'izao de meko ny résultat zay niantso Jesosy na Jesoa na Jésus na Jesasa tsisy afaka amin'ny fahotana de mipetrao ihany fo any amin'ny elange mpanoty de am'izay hevitra zay adalalana ianao ka ny motifetinao zany mampanipy anao any amin'ny elo de adalala anao retazona an'izany mazany ama zay teniko zay de fanontaniana anankiray indray ahoana ny makasika an'ilay isiantsika ny 2:7 tompo fa Isoa no voalaza ao fa tsy Yahosoa ny anaran'ny Yahosoa raha miantso Isoa ianao a de tsy afaka amin'ny fahotana ale Isoa no lasa Yesoa ny lalàna de miteny fa ny amin'ny tenin'ny Isaiah no momba ny Yahosoa raha vakitsika ny tenin'Andriamanitra amin'ny Jaona 5 firy izy iny Jaona 5:44 sa 43 zao nge vakitsika ilato aloha hoe aiza le misy anazy ao amin'ny bokin'ny Jaona 5 tsy maintsy miverina kely ato mba no atsara kely amin'ilay Jaona 5:45 ina male izy nake vakitsika kely ny bokin'ny Jaona Jaona 5 a 5 a any amin'ny tenin'ny Mose no ijerevana ny anarana fa tsy any amin'ny tenin'ny Isaia zay ny tsy mampety an'io fa reny bokin'ny Isaia reny zany efa transformation daholo ny hita anatin'ireny fa rehefa ny tenin'ny Mose de ina moa de nanao makany amin'ny Isaia Jaona 5:45 azafady Jaona 5:45 aza ataonareo fa izao no miapanga anareo any amin'ny ray misy ny mpiapanga anareo de Mose zeto totantsy io amin'ny ambony ato zany 46 Jaona 5:46 azafady indrindra fa raha mba nino any Mose anareo a de mino ahy satria nanoratra ny laza izy i Mose no nytenen'ny Yehosoa direkta hoe izy nanoratra ny momba ahy ka raha vao nanoratra ny momba ahy zany Mose a ny anarany zany no any mijerevony tekasy fa tsy any amin'ny Isaia
Isaia zany zatra zafy kely mbola lavitra be taty ka raha mbola hoe amanjato ny lavitra be a Mose tany amin'ny taona -1500 tany hoany Isaia taty hatramin'ny taona -600 taty vo aty 700 taona be zao ny elanelana aty amin'ny Isaia 700 taona ve anao niaka an'le anarana fa hoy izy Yahosoa tany a Mose no milaza momba de noho zany any amin'ny tenin'ny Mose jerena ka Mose no niantso hoe Yahosoa raha mitenin'ny mpamonjy izy a de Yahosoa nanaovany anazy hitantsika zany arikatra amin'ny boky Nomeria ary niainga tamin'izay moa anarany mpamonjy itsy nefa tonga antsika zany iny am'izay fantaina zay de dirantsika izy Yahosoa zany a de famonjena izy ka ny dikan'ny famonjena amin'ny jiosy a dia Yahosoa zay natonga ny anaran'ny hoe Josua mpamonjy ny dikany ny anaran'izy iny taloha dia Hosea ny anaran'izy iny de donc avakitsika zay tenin'Andriamanitra zay ao amin'ny baiboly hébreu ny amakitsika anazy alako tsy nikely fa tsy maintsy miditra atsika fa aleo aloha tsika ny famonjena zany a ny dikan'ny famonjena amin'ny teny hébreu ny jerevantsika ty Yahosoa de famonjena ho an'ny olona rehetra izy zany zay na hoe Yahosoa Andriamanitra ihany famonjena de andao raha vakitsika zay atao amin'ny bokyny Nomeria 13-16 moa izy iny Nomeria 13-16 Nomeria 13-16 tsy maintsy atsika no mijery an'izay zany zay amin'ny baiboly hébreu zany de vakitsika ity teny hébreu ty io teny hébreu zao le ato amin'ny agositsika ato a de tia ny translittération io zany de efa avoakatsika eto avetrany avakiko eto amin'ny translittération zay sy mijery a Eleshmot Hanashim Asher Shalak Moshe Latur et Harej Vaikra Moshe Loshea Binun Yahosoa ka Yahosoa moa zany Yahosoa ny tena marina rehefa fotoana ny anaran'izy io arikatra amin'ny momany Yahosoa izy moa zany tsy mitondra anarany dada Yava Yahosoa dia natao hoe Yahosoa no anarany vakitsika indray ny famakinan'io ato a amin'ny teny anglisy These are the names of the men which Moshe sent to spy out the land. And Moshe called Hosea, the son of Nun, Yahosoa. Ato moa zany ataony hoe Yahosoa. Fa Yahosoa le izy de zay natao le anarany hoe Joshua. Yahosoa le izy. Ka ny anarana ny Hosea taloha zany, zay dikany ty hoe and Moshe called Hosea, the son of Nun, Yahosoa. Ny anaran'ny ty Joshua ty zany Yahosoa taloha de Hosea no anarany ka ny dikan'izay Hosea zay de famonjena mihitsy ny dikan'io amin'ny teny hébreu ary lay famonjena zay nefany a de nadikany izy moa ty izy ty Yahosoa io ny dikany amin'ny teny hébreu Yahosoa de nadikany dadabe Mose hoe Yahosoa ary io Yahosoa io no nataony malagasy hoe Joshua ary amin'ny frantsay hoe Josué ary amin'ny anglisy hoe Joshua ohatraohatry minaovany anglisy azy Joshua zay ny amin'ny teny anglisy zany de io zany a no antsoiny hoe Yahosoa ny ino iovadia lasa hoe Joshua zay ka ny famonjena zany a de fanomeny dadabe Mose io le teny hoe dadabe Mose nanoratra ny momba io Yahosoa io ny tinyteneniny am'izay ka io Yahosoa io natao hoe famonjena de Yahosoa nefany a aveko tadiditsika tsara io norentsika hiditra ato amin'ny tenin'ny Yahosoa hoe za de mitondra ny anarany ray ane vakitsika tsara zay John 17:11 John 17:11 vakitsika indray ty John 17:11 John 17:11 lay teny hébreu te de tena hébreu tranainy iny a nosoratan'ny Bible masoretika zany Sefer Torah masoretika ny tiako tenenina zany hoe avy any amin'ny teny hébreu tranainy hébreu tranainy nanoratra an'izy zany de efa nanomboka teny amin'ny taona 800 tany any moa zany ohatra ny kakarona de efa trano zareo nefa nanomboka nafantatra famarihana de natao hébreu tranainy ny anarana de novovainjareo moa taty orina le izy mbola fampianarana manokana mbola ampianarako anareo iny fa efa levako ny amin'le fanontaniana John 17:11 ary tsy eto amin'izao tontolo zao ihany intsony aho fa izy reto no eto amin'izao tontolo zao ary zao mankany aminao ray masino terizy ireo mianaranao zay nomenao ahy mba ho ray ihany izy rehetra tahaka ny marentsika terizy ireo amin'ny anaranao zay nomenao ahy nomena an'ity zanak'Andriamanitra ity zany anaran'ny ray
mitondra ny naran'ray izy zany dikan'izay de andao rehefa jerefantsika ndray ny naran'ray a araka an'izay voasoratra ato amin'ity boky hebreo ty ihany ao amin'ny sefer tora ny atao hoe sefer tora zany de ny boky hebreo tranainy a zay misy ny tenin'ny jiosy de ny tenin'ny mose ny lalàna mose sy maro samihafa zany de vakitsika araka ny boky ny exodosy a ny hoe Shemot chapitre 15 verset 2 et 3 Shemot chapitre 15 eto zany etantsika anaran'ny dada Yava ito a anaran'ny dada Yava ity le teniny amin'ny teny hebreo de ty phrase ty no jerevantsika io nataoka nisika ny teboka maintimainty iny de ia moa le anaran'izy io zany ny fiteny anazy a ia ny famakinan'io zany de hoe ia araka ny hebreo zany raha mahita n'iny forme io zany nareo de ia ny famakinan'io zay zareo a hebreo efa nomeko teo iny le izy averiko indremandreo tsy nahita ny famaky an'le iode se de ia iode se io iode de he ia ny famaky an'izy io de iverenantsika am'izay le izy a zao ny dikan'io famaky an'ity zany azy vzimrat ia va eli lishoa zay eli van veu elohe avi varum menu de nidika zany amin'ny teny anglisy ato io teny jiosy io a de zao ia is my strength and song and his become my salvation is my el and I will prepare him an habitation my favors zany hoe zao nidikan'izany a ia izy my strength any ny heriko zany a sy ny hirahirako de ia ka ia moa zany ny fiatsorana azy ambitsika amina hoe halleloia zany hoe voninahitra n'Andriamanitra ia ka ny anaran'ny dada Yava zany de misy anarana hoe ia ao aminy ao ray zay de vakitsika ndray amin'ny andiny fahatelo amin'ny baiboly hebreo ndray aloha amin'ny sefer torany hebreo a iva ishmishama iva shmo ka eto ndray moa zany de tsika le hoe nefa nitany forme iva Yava io io zao le forme Yava ty iasy ty io misy hasy eo a de ny azy moa zany novany hoe zavatra hafa ny aty fa tsika tsy izay ndrety hafa na niratireny aty de tsy mety io iny efa nisy transformation ny ataon'ny katolika romanina sy ny hafa de niovany mihitsy n'izy zany de tsy mety le izy de ato le izy a io zao le forme ia iode he de ve de he mbola ampianariko atsika io fa nony am'le fantena ao de mihitsy tsika eto zany de zay no mahatonga ny hoe Yava ny anaran'ity satria iode sy le voalohany teo le hitatsika sary ty eto misy teo ty ny famaky an'ity forme ty a io izy io io farany asesiny a gauche ambony io a ny famaky an'io de ia hitatsika ty izy ty azy ivy zimraty ia ny famaky anazy ty zany io ka rehefa ia ny famaky anazy a vaty ato ka rehefa ia ny famaky anazy a de ny famaky an'ity koa zany ia dikan'izay de zay mahatonga ny hoe ia va iato amin'ny anazy tsy nivakiny le ia fa nataony hoe i apostrophe de hese va satria misy manoovanova io de tsy napetra ntsony le marina de raha vo manovan'io hoe ievana eovana salam'izany de tany de tsisy afaka amin'ny fahotana fa ny famaky an'ity zany araka ny tena anarany hebreo de Yava izy io Yava de vakitsika am'izay ato 15:3 ato moa navadiky ny ave ndray satria le katolika nanoratra anazy de lasa ohatran'izany Yava izy mein novoir Yava izy Yava his name zany hoe ty iode hasavs ty zany Yava ny anaran'izy io zay ka teny hebreo moa izy io le hebreo a iode he vava he fa novaovain'le le olona taty orina le original de lasa nivadika le izy a ka raha vo nivadika io de tsisy afaka amin'ny fahotana ntsony zay ny repera fareny aminareo a aiza le anarana mahafaka amin'ny fahotana de zao toriny zay ady azy ao le izy ny akoatran'izany tsisy afaka amin'ny fahotana nareo de ny anaran'le Andriamanitra ray zany de Yava de jerevantsika fotsiny moa le ty ia eto ambony ty hoe ty moko tsy afaka novainy ty ia io le ia io zany ka raha ihany ny famakiny ty iode sy ty ia ny famaky anazy a de mazava azy fa Yava zany le makato jerevantsika am'izay ngely ato hoe io le Yava io ty le Yava ato zany iode se de ty le Yava hitatsika io Yava ny fandroatana ny famakinany ty ihany ty zany ty soratra ty io
io ambony io zany ambony agosy a de ny amban'le ambony agosy io zao le iava de ty fano tiako izy ty iava ty ambony ty de io izy io iava mifandratana azy le voalohany ia de le faharoa va zay no mahatonga izy iava ty le voalohany zao hitantsika io a de misy tohiny de le tohiny efa nysoratany hoe va nefa le voalohany nyvakiny hoe ia de zay no mahaiava io de zay na raha ny Andriamanitra re zany ia iava io izy io ia iava io le ia de iava ao ambany de mitondra ny anaran'ray le zanak'Andriamanitra re nyvakitsika teo mitondra ny anaran'ray izy io hoe ray masina io ray masina tehirizy ireo amin'ny anaranao zay nomenao a de mitondra ny anaran'ray hoe ia izy zany dikan'izay zay ny anaran'le zanak'Andriamanitra marina zany mitondra ny anaran'ray izy hoe de hoe ia de iny ia iny am'izay a no alefatsika rika hatramin'lay iny le Osea teo de zay moa le numérie 13-16 izy teo a numérie 13-16 afindratsika makaty am'izay le anarana zany hoe manao complémentaire n'anaratsika zany a de apetrakitsika eto le ito le izy io le Iosoa io le Josoa zany io de ampidiriny eo am'le Iosoa io fotsiny naran'ny le zanak'Andriamanitra io misy zao raha miteny jiosy io le io farandrilo izy am'teny jiosy de ampidiriny eo zany anaran'ray a de mamoaka ny hoe Yahosoa zay natonga anazy nataony ziady a foana hoe Yahosoa satria mitondra ny anaran'ray izy a ka le io zany ia de miampy an'le Hosoa de lasa hoe Yahosoa any hoe soratako eto zany izy avanareo zay mijery amy tele a aveto kely fotsiny a mbola iverenatsika moa izy io fa nohony am'le fantenefana andeha de sy maintsy mamaly ziady a de zao le izy zany a fafatsika kely ty a ia naran'ray hitatsika teo le ataotsika fotsifotsy ia no anaran'ray a de Iosoa ny anaran'le Josoa de ty le lasa Josoa ty amy baibolinareo any de ia no Iosoa ia no mpamonjy satria Iosoa mpamonjy ia naran'ray a Iosoa mpamonjy zany hoe ia no mpamonjy ny dikan'izao de io no namoaka ny hoe ia de mitambatra io le anaran'le zanak'Andriamanitra zao atsoko foana zao hoe Yahosoa ary zay ny antran'io anaran'io a afaka amin'ny fahotana daholo mariko fa anarana tsy tetỳ tany io fa anarana tany amin'ny lantilanty io fa nampidiriny aty aminareo zay de io Yahosoa io narany mpamonjy a ary zay miaraka aminy a afaka tamin'ny famonjeny zay zany nyvaly teny menan'le olona tarikatra hoe Isaia 52:7 milaza fa Isoa no voalaza eo fa tsy Yahosoa de mazava be fa ny anaran'ny Yahosoa mihitsiny a no izy ary Isoa io tsy mahafaka amin'ny fahotana io na atsono azy atsova nge de atsika raha afaka amin'ny fahotana zany ianao hoe forme abréviation daholo nge reny ataon'ny mpaminany reny fa tsy io le izy e de ozy indray ianao hoe tsy ny anarana no zava-dehibe fa ny finoana rehefa mino fa nifantsika teo amin'ny azy fijaliana izy de zay no zava-dehibe de be dehibe ny afaka am'teny hoe nifantsika tany azy fijaliana ty diolahy telo ny teo de mety ekenao zany tena akaika ty koa fa izy satria telo no nifantsika teo ilaina le anarana satria mety tsy loaka taty am'lefa na io atao amy gauche na atao amy droite sa manana anarana koa io zany tsy mapety an'izany hevitra anao zany telo nge niarah nifantsika te ary be dehibe io lefa nifantsika teo amin'ny azy fijaliana ka diso zany hevitra anao zany ary fomba ny jiosy fomba ny romanina no mamantsika olo amin'ny azy fijaliana ka firy zay oleny fantsina teo zay efa nilaza izy fa zay mahafaka amin'ny fahotana ihany no izy satria zao ny teneniny aza manota intsony ka zena tsy misy miteny mihitsy ny ato hoe tsy ny anarana no zava-dehibe fa ny finoana ka le izy ary le ninonareo e iza le ninonareo fa zay ninonareo hatram'izay tsy nafaka amin'ny fahotana de tsy izy zany fa zay nino ny Yahosoa kosany a afaka amin'ny fahotana tsy manota intsony a zay no izy zay ary zay na feno an'le fepetra ozany hoe tsy ny anarana no zava-dehibe ko manizy miteny hoe atso ny anarana manizy miteny hoe minoany Yahosoa de vonjeno sy ny ankonanao aona izy nyteny andray tsy marina zany teninao zany a oke tsika jera zay teny zay hoe minoany Yahosoa iza moa izy iny asan'ny apôstoly 16 film zay zao tsy atsika kely vetivety kely izy a
Asan'ny apôstôly 16 30 31 32 zay rehefa am'izay asan'ny apôstôly ahoana izy ny teny an'ity teny ity koana zany hoe tsy important ny anarana zany na to hoe rediredina daly zany e mialatsiny koa sany fitenenana fa marina mihitsy le teny hoe ten'andriamanitra ve miteny anao hoe minoa ny aosoa de vonjenao sy ny ankoanao lenao milaza hoe tsy important zany ho an'le olona metaka an'izany zany de manitsy sy aday hoe aza manao an'izany fisainana zany fa tena tsy mety tena lasa rediredina ianao asan'ny apôstôly toko fena ambin'ny folo 30 asan'ny apôstôly 16 30 ary rehefa nentiny voaka izy ro lahy de hoy izy tompoko inona no mety ataoko mba hovonjenao inona zany ataoko mba hovonjenao de hoy izy ro lahy taminy minoa de tsy nasiana anarana raha mieritreritrnareo eto misy anarana minoa ny aosoa tombo de vonjeny ianao sy ny ankonanao rehefa tsy miantso an'io anarana io zany anao de tsy voavonjy zany ianao zany hoe mbola frazina de volona anao an'le teny teo hoe rehefa mino de zay de ampy zay manohitra ny teny aosoa zany atreto nitsindrina mihitsy ny mientsoa ny anarana ianao ilaina io anarana io zany zany anarana zany itorina famelan-kelo ka tsy misy anarana hafa fa tsy izy ihany iaosoa no anarana tsy maintsy antsoina io iaosoa io vao mety important le anarana dikan'izay profon'izany asan'ny apôstôly 22 16 reo fa tsika ndreny asan'ny apôstôly 22 16 asan'ny apôstôly 22 deny 16 vakitsika aminarany iaosoa ary ankehitriny inona mampijanona anao mitsangana mientsoa ny anarany didinao zany iantsoan'le anarana koa anao milaza fa tsy important le anarana anao fa fampianarana diso zany aza manao an'izany fa tena tsy mety ho azy manao an'izay fihevitra zay ndray ary de jaona 19 nosoratan'ny pilato tamin'ny teny grika sy romana le anarana teo amin'ny azy fijaliana aza mandaingy ny anarana de tsy niova fa le frazy no niova ohatra ity no iaosoa mpanjakany jiosy de iaosoa tsy miova raha miteny frantsais le roi des juifs raha miteny anglais izy hoe iaosoa the king of Israel juif ohatran'izay zay ny voalazany famarina raha atao amin'ny teny hebreu misy za tsy mahay tsy adikan'izany koa ny tena marina raha ohatra ny raha karoako zay haiko mikaroko an'izay fa za tsy mahay tady anao teny hoe prapapa tsy miditra am'izany koa za fa raikariko andray haiko io zay li zay kanefa tsy any amin'ny teny hebreu sy ny grika ny ilaina fa za ro noeksy amin'ny tenanakolo de telo zay raha malagasy hoe ty ny mpanjakany jiosy iaosoa mpanjakany jiosy amin'ny teny frantsay iaosoa roi des juifs amin'ny teny anglisy iaosoa king of jews jew satria zay narany amin'ny anglais jew ka rehefa miteny amintsika am'izany de zao ny anarana anao propre raha tsy niova fa tsisy ny teny hoe ary de niova ny anarana zao vakitsika ny jaona 19 ohatsy rehefa tsika ndray zany rediredy be zany niovatra any amin'ny anarana vakitsika ty jaona 19 anitsinatsika rehetra le tokantrano hoe aza manao eritreritra ohatran'izany fa zany any angely mavoanareo lasa mitsipy any amelo am'zatra tsy aminatiny ary pilato nanoratra jaona 19 ary pilato nanoratra anarana ka ary pilato nanoratra anarana ka napetany teo amin'ny azy fijaliana ary zao ny voasoratra teo iaosoa avy a nazareta mpanjakany jiosy iny mo 19 iny ao etoizatsika le izy jaona 19 roapolo ary zany anarana zany de novakiny jiosy maro fa akaiky ny tanàna ny tany zay nanomboana ny iaosoa tamin'ny azy fijaliana ary voasoratra tamin'ny teny hebreu sy romana sy grika zany tsy ny anarana le nisoratana tamin'ny teny romana sy grika fa mba mieritrereta ny anarana ke tsy miova mihitsiny ohatra atsika zao mahita tsara ny anarana hoe filompirenena malagasy dia nandeha tary lasany France ny filompirenena malagasy dia ny filompirenena André Rajoelina de lasany France ohatra zany atao ry amin'ny teny frantsais zay le président André Rajoelina est parti en France zay raha ataontsika amin'ny teny maso de samy manana zay tiako tenenina zany hoe ny anarana tsy iova zany noviny satria non propre iny ny anarana non propre de tsy azo ovaina mihitsiny noviny fahadalàna zay manaova an'izany
ina zany ekivalany anarana Yahosoa anao amin'ny teny hébreu raha misy ekivalany anarana ka ataony hoe Jesosy izy milaza fa ny ekivalany Yahosoa de Jesosy amin'ny teny grika ena amin'ny teny hébreu aza metalatala ianao ny teniteniteny foana ohatran'izany ary ny teniteny foana ny Herôda ve no rahanao raha ataontsika hoe nanao foana tokoa ary zany Herôda izy milaza fa Herôda de afaka anaova anarany Yahosoa tampotampoka hoe aovay Jezus ty na ovay Yohaniny ty ary ny fitapitapesany Herôda ve ny de ho arahanao hoe Herôda zay mpanota lasa tsisy lavala anazy iny zay namono anazy iny iny ve ny de ho arahanao zany nge no maharatsy sainanao tena mariny tenin'ny Herôda zany no arahanao le tenin'le olona namono anazy zany no arahanao olona mpamantsika ny Yahosoa amin'ny azy fijaliana ve ny arahanao ianao nge zany de volona amin'ny hevitra zany de voly mitovy amin'ny Herôda ianao satria nyrediredina adalana ataon'ny Herôda ve ny de arahanao kosa ny ary zay ny fanazavana hoe adalany zany fa ny olona ve tsy gaga hoe ahoana moa zany anaran'ity olona ty novainao Yahosoa mpanjakany jiosy ny azo ovana amin'ny teny marina mpanjakany jiosy no vavaina fa ny Yahosoa tsy ova novinovino io ka ataonao hoe inona non propre amin'olona io tsy azonao ovaina io fa raha miovy de efa zatra efa tsy izy trony nodikazany le teneninao io ary raha ohatra ny ka novainy Herôda de vomainge mpandrebireby mpandrabirabo sy mpanambany Herôda de Herôda mpanambany ve zany no arahanao fa raha ianao nge mba misy anarana ka ovainy olona anaranao tezitra nge anao de Herôda efa nanamantsika anazy taony azy fijaliana ve ny de ho arahanao mba mieritrereta ny dikan'izany ny olona namono anazy ve ny de ho arahanao mieritrereta zay Apocalypse 19:13 ary ahoana le hoe mbola omena anarana vaovao ilay zanak'Andriamanitra io Yahosoa io ve le izy tsia lay Yahosoa de nomeny anareo ety an-tany izy raha mbola anana anarana izy any amin'ny bokin'ny Jeremia no ijerevantsika azy ity ny anarany any Yahosoa famarinantsika zay mandrisy ndreka vaitsika zay teny eo amin'ny Jeremia zay Jeremia 23 no vakiko ato mihitsy izy de diso ary izao ny anarana nanona azy Iavà famarinantsika zay mihitsy izy Jeremia 23 6 Jeremia 23:6 ny jerevantsika vaketsika manomboka amin'ny 5 Jeremia 23:5 de ny 6 faravaketsika ino avy ny andro Iavà zay nanganako ratsana marina ho an'i Davida ka njaka izy sady hoendry ary anao fihetsahana sy famarihana amin'ny tany io zany le tonga any amin'ny fanjakan'arivo taona io amin'ny andro no amonjenan'ny Joda sy andrian'ny Israely fa izay fa am'izao Israely tsy mandry ary zao ro anarany zay anonoina anazy Iavà famarinantsika io le tenenina rikatra amin'ny bokin'ny Apocalypse io raha tsy hainareo Iavà famarinantsika ary tsisy may io fa ary tsy azo adika io fa dada Iavà satria tsisy mpaminany nanomina an'io fa ny teny fotsiny mpaminany Jeremia hoe Iavà famarinantsika iny anarany de tsisy miditra lalina am'izany tsika fa mivoaka io anarany io fa leo izy tenany am'izay ny amokany io zay hoe tsisy mahalafatsy izy ka rehefa antindry tsisy mahalafatsy izy de tsy mila miteny akoatran'izay tsika fa mbola ivoaka io anarany io miandry anazy ho tonga fa ny am'izao zany ny anarany antsotsika anazy de Yahosoa famonjena Ia no famonjena de zay natoko hoe Ia famonjena Yahosoa ny dikan'izay Ia no famonjena hoe dada Iavà no mpamonjy ny dikany famonjena ho tsika zay na tonga ny hoe Ia famonjena fa am'izany ny anarany rena atao hoe Ia famarinana Ia famarinantsika de iny ny anonany an'izay de aloha iandry anazy zay fa ny anarany am'izao Yahosoa de mijanona eo tsika zany zay le dika le hoe tsisy mahafantatra fa tsy ny anarany vaketsika ile Apocalypse 19:13 Apocalypse 19:13 Apocalypse 19:13 za zao afaka manome an'io anarany io fa rehefa namoaka teny hoe tsisy mahay afa-tsy izy de aleo tsy manao aventure zay tsy azo atao mihitsy raha vao niteny hoe tsisy mahay afa-tsy izy de tsisy mahazo manao aventure mamoaka an'io satria mety zavatra hafa mihitsy no teneniny eo fa mitovitovy amin'io nefa ny équivalence-ny ka tsy azonao atao miditra am'izay satria misy fiteneny amin'ny lanitry tany fa tsy mitovy amin'ny teny jiosy zany ary miakanjo mbola misy toy ty fa tsy 13 13
Apokalipsia 19:16 no izy fa tsy 13. Ary manana anarana voasoratra eo amin'ny lambany sy ny feny izy manao hoe mpanjaka ny mpanjaka sy tompony tompo. Ile 19:13 moa tsisy mafana. 19:12 le izy. Ary ny masony dia lelafo, ary tamin'ny lohany izy dia mamaha, ary izy manana anarana voasoratra izay tsy misy mahalala akory afa-tsy ny tenany ihany. Manana anarana izy zao. Manana anarana voasoratra anazy manokana. Ary anaran'ilay efa ho avy etỳ manana anarana izy. Zay. Ka izay no tonga amin'ny teny hoe ny anarany Yehoshua ny anarany amin'izao dia manana anarana. Za zao manana anarana be dia be zany. Tsy ziady azy ihany ny anarako. Misy anarana hafa koa mitoy amin'izay. Fa hatreo aloha menantsika dia ampy zay. Yehoshua koa manana anarana izy. Fa rehefa nomena hoe hatreo ihany menareo dia mijanona ianareo fa aza mitady hevitra ankoatran'izay. Fa rehefa zay dia tany dia miovy io teny io manova ny tenin'Andriamanitra dady havanao dia fay ianao raha vao zay ny ataonao. Tsy azo atao sandry izy ny dikan'izay. Mazava angamba zay le rehetra nameraka fanontaniana hoe misy anarana izy fa rehefa tsy mbola nomeny ny anarana dia aza hidirana. Manana anarana mihitsy izy. Ohatranazy ao manana. Zay. Fa izy tsy mbola antsika etỳ an-tany ka anaovantsika resaka tsy mandeha amin'ny lohatra zany. Fa rehefa nomeny antsika anarana hoe Yehoshua dia iny antsoina azy dia afaka amin'ny fahotananao dia ampy zay anarany amin'ny manaraka any azy hidiranao fa tsy fantatrao zany. Ary tsy tokony hiditra amin'izany anao satria tsy hainao zara tsy miditra amin'izany na dia mahay dia ina moa ny hidiranao amin'izany azany. Zay dia miraso antsika fa mifarana teo indray ny fampianarana rehetra tamin'ny laharana fahaefatra antsika zany teo dia hiditra amin'ny laharana fahadimy indray antsika amin'ny manaraka. Zay zany fa dia miraso antsika samy teny Yehoshua misaotra betsaka ny amin'ny fitahian'Andriamanitra ny fahasoavany afaka nenao izay fampianarana izay tsika dia miraso antsika samy teny Yehoshua hariva afaka antsika. Misaotra betsaka dada malay havanao ny amin'ny teninao. Misaotra betsaka noho ny amin'ny hatsaranao fa nomenao izao hatsarana izao tokoa. Dia ilay fiainana mandrakizay sy ny fitiavana sy ny fahasoavanao ka nay niaino an'izany teny izany, nay nandray an'izay teny izay, ary nay nizara an'izany teny izany eny misy atokantrano mba ho famonjena ny olona. Tena marina mihitsy ny famonjenanao Yehoshua. Efa nomena ny teninao fanavotana ny olona. Efa nozaraina ny teninao ny fiainana mandrakizay ho an'olona. Vonjeo ny tsy mahalala rehetra, avotiny tsy mahafantatra. Efa tonga anao Yehoshua ary tonga izay ady hampafantatra anao. Vonjeo ny tsy mahalala rehetrarehetra mba hitodika aingana. Ho amin'ny fanatonana anao, voninahitra anao mandrakizay dada malay avao. Matoka fa maro no tonga asaina resy lahatra hitodika ho any aminao. Vonjeo ny dada malala ho ny tsy mahalala. Vonjeo ny maniry, vonjeo ny hafa fihena rehetra izay mangetaita ny fahamarinana. Anjaran'izareo indray zao ny famonjena. Misaotra dada malala amin'ny anaranao Yehoshua malalanao izany rehetra izany. Misaotra dada Yavao. Halleluja. Amen. Dia miraso antsika samy teny Yehoshua. Mavita izany fampianarana manaraka indray dia no mataholy azy.